Ravako malala ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza atakalo vola Andriamanitra. Aza atakalo vola Andriamanitra. Mofinainantsika anio filazana tsara araka amin'ny Matio 9:9 hatramin'ny 4:20. Aza atakalo vola Andriamanitra. Tamin'ilay toriteny nataon'i Jesoa tany an-tendrombohitra dia niresaka betsaka i Jesoa mahakasika ny fiainana andavanandro ny mponina tamin'izany, izay mahakasika mivantana ny vahoaka mihitsy no resahan'i Jesoa. Tao anatin'izany ohatra ny fampiarana ny lalàna izay nisy tamin'izany, lalàna jiosy izay nisy tamin'izany. Tao ny firesahany ny momba ny fampiarana ny vavaka, ny fampiarana ny vavaka sy ny fifadikanana, ny fampiarana ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina, ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina, izay tena andavanandrom-piainan'ny mponina. Ary tao anatin'izany no niresahan'i Jesoa fa fiainana andavanandro ny mponina ihany koa ny resa-bola na ny fitadiavam-bola, fiarikarena na ny fitadiavam-bola koa aza raha izany no ilazana azy. Tao anatin'izany fampianaran'izany eto amin'ity mofinainantsika ity dia asehon'i Jesoa mazava fa tsy hoe tsy ilaina akory ny vola, tsy hoe tsy azo atao akory no mitady harena na ny mitady vola, fa izay notsindrin'i Jesoa manokana dia ny fametrahana ny harena na ny vola eo amin'ny toerany voalohany eo amin'ny fiainanao. Raha apetraky ny olona eo amin'ny toerana voalohany tokoa manko ny vola dia zary lasa baikony, zary lasa mpibaiko azy ka dia tonga Andriamanitra mihitsy ny vola na ny harena. Ambara amin'izany i Jesoa no miteny an'izany fa raha apetrakintsika amin'ny toerana voalohany ny vola sy harena dia hibaiko atsika izy ary hibaiko ny fotsika ka tonga Andriamanitsika mihitsy aza. Dia eo Jesoa no mampianatra fa tsy mety amin'ny mpino na ny mpanaradia azy ny manompo tompo roa, arak'izay voalaza eto hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, fa ny anankiray ho ankahalainy no anankiray ho tiany, ny anankiray ombany ary anankiray ho amavony ho Jesoa. Raha fatrapity harena loatra isika, raha fatrapanompo vola loatra isika dia ho adinontsika hatramin'ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fanajana an'Andriamanitra mihitsy. Ravako malala ao amin'ny tompo, mampandiny tena antsika kristianina izany tenin'Andriamanitra izany. Ndrao ka lay harena mety lo sy misy kalalao ary arafesina manimba no lasa lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika, ho tompony fibaikona ny fiainantsika ka adino na tsy manana toerana eo amin'ny fiainantsika mihitsy aza Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra. Mampahatsiaro antsika Jesosy Kristy ravako fa Andriamanitra tompony harena izy ka afaka mibaiko ny harena eo am-pelatanantsika. Ny anjarantsika kosa dia ny manompo azy amin'ny fotsika rehetra sy ny saitsika rehetra ary fanahintsika rehetra. Tsy natao hanompo vola isika fa natao hanompo an'Andriamanitra. Tsy natao handany ny androntsika rehetra hitady vola isika fa mba ampidiro amin'ny fiainanao koa ny fandaniam-potoana hitady an'Andriamanitra, hitady ny fitahian'Andriamanitra, hitady ny fomban'Andriamanitra. Ravako malala mitady vola
mitady vola foana, mitady vola amin'ny androm-piainana rehetra, ny andro rehetra, maraina marapariva, mba tsy tenenana hoe amin'ny alina koa aza, mitady vola vo miposaka amin'ny masoandro, vo mihiratra amin'ny maso, dia zao hitady vola izao no mahamaiky. Ary tsy fidiarana fotoana zany na andro, fa na andro tsy fiasana, na andro alahady mihitsy aza, manakana ny olona maro tsy andehanana am-piangonana, tsy hitady an'Andriamanitra ny fitadiavam-bola. Rehefa malala, tsy azotsika atao amin'ny hoe de le kapokambary mihitsy ve zany no anakana anay tsy andeha hivavaka, fa azotsika atao tsara mihitsy ny mivavaka, ary mivavaka ihany koa ny amin'ny fitadiavantsika. Tena ataova ao anatiny raha sahirana ianao, raha tafiditra ao anatin'izany voalaza zany ianao, tena ataova antombavako ao mihitsy ny hoe Andriamanitra omeo asa tsara mba ahafahako manompo anao, mba asa afaka ampoko anao omena ahy, mba tsy hanahirana ana amin'ny fanompona anao ny asa zay omenao ahy. Azotsika atao tsara zany, fa mbola tsy nataonao antombavaka. Androany ary miteny amintsika ny soratra masina, i Jesosy mivantana, aza takalo vola Andriamanitra, fa tadiavo aloha Andriamanitra, dia hitanao fa anatonanao azy ny hareny. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa miteny anay tsy tapaka ianao ny amin'ny momba ny fiarikarena, ifonanay aminao ny amin'izay fanakalozanay anao Andriamanitra tamin'ny fitadiavanay, tamin'ny fiarinay, tamin'ny volanay, fa ampoanay ny teninao izay manambara fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana izany. Ankehitriny ary dia mametraka ny fiarikarena rehetra, ny fandrarahana rehetra, ny asa fitadiavana rehetra izay ataon'ny vahoaka kristiana mba ho asa fiarina sy fitadiavana ary fandrarahana mety amin'ny fanomponanao Andriamanitra no tanteran'izy ireny, ary ianao andrindra izany mba ho afaka hanompo anao bebe kokoa hatrany ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona amin'ny toerana rehetra misy azy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.